Ary Andriamanitra tsy maika. Any amin'izao tontolo izao misy lalana manipaka. Mety mangalatra dia manapoaka vola. Mety manambadivadin'olona dia mizara roa ny karaman'ilay olona. Sasany mankany aminao, ny antsasany mankany amin'ny vadina. Mety misopatra olona, mety misoloky olona dia mahazo vola na mahazo an'izay zavatra tianao tadiavina. Tafavoaka ianao rehefa avy eo, na omby ianao rehefa avy eo. Fahombiazana izany. Ary olona rehefa mahita anao dia tafavoaka izy. Fa amin'Andriamanitra tsy izay. Ianao ilay miaraka aminy. Ianao ilay mihaino ny feoany. Ianao ilay mandaa. Manao tsia rehefa misy zavatra tsy araka ny sitrapony nefa mety apety ianao. Toy izany hoe tsia. Androany Andriamanitra mampianatra antsika anao hoe tsia. Tsia verene tsia. 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 Eno tsara fa misy lalana mahitsy mety azahoana fitahiana fa mila atao tsia. Misy lalana ohatry ny malalaka mampahomby fa ianao mila manao hoe tsia. Raha lasy anabavy manompo an'Andriamanitra tsika fa tsy manompo arena. Manompo an'Andriamanitra tsika fa tsy manompo voninahitra, tsy manompo falebiazana, tsy manompo laza. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny lalana ianao, Andriamanitra tsy manary ianao zany. Misy fotoana ohatry ny raraka izany ianao, ohatry ny reraka izany ianao. Ilaza ny olona tahaka ny tenenan'ny Farao sy ny Egyptianina hoe azony tamberin-tany reto zanak'Israely reto. Mba tafavoaka ny ala teo ambanin'ny fahefako ihany. Fa io taraiky eo amoron'ny ranomasy tamena io izy. Azony tamberin-tany. Indrindra ny fiainantsika ohatry ny hoe azony tamberin-tany izany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy lehilahy an'Andriamanitra anankiray ampiasain'ny tompo. Noho ny fiarahany amin'ny tompo, noho ny fifadikany, angataka fifoazam-panahy izy. Angataka izy mbo izy fifankatiavan'ny prala sy ny mpitory filazantsara. Vavaka izy dia memahi ao anaty fifadikany. Dia ozy ny namany hoe marary ianao rahalahy. Jereo vatanao. Ianao ty efa voa mihitsy ianao ty. Zany ny fijeriny olona. Fa izy malala ny ao anatiny ao fa tsy marary izy. Fa mitady an'Andriamanitra izy. Misy fotoana ny fijerena ohatra ny raraka izany. Fa ino hiara lasena bava. Andriamanitra tompoinao jerena. Aza miraharaha izay fijeriny olona anao ianao. Aza miraharaha izay fijeriny fianakaviana anao ianao. Tsy voatery ho takany ny lalan'Andriamanitra itondran'Andriamanitra anao. Misy aminareo asain'ny fianakaviana miala mivavaka satria hitany hoe ohatra ny somary nisy falatsahana ny fiainanao amin'ny aranofo tamin'ny ianao nanompo. Za koa dia niaina an'izany. Ireo anabaviko tsy mivavaka. Miasa tsara, mandray karama tsara, milamina tsara ny fiainany amin'ny aranofo hitako ity ivelany. Fa za mivavaka zara raha mihinan-kanina. Tsy mandray ny karama raisin'izy ireo, fa ny fiadanako tsy fiadanan'ireo, ny fahasambarako tsy fahasambaran'ireo, ny fifaliako tsy fifalian'ireo. Fa ny zavatra tokana nataoko dia zao tsy nangataka tamin'ireo aho. Fa iafiko samirery ny fahoriako miaraka amin'ny tompo satria fantatra fa lalana tsy maintsy lalovako le izy. Fanamboaran'Andriamanitra io fa indray andro any ny mason'izy ireo ihany no ahita hoe nitahazy ny Andriamanitra ny vavahany, tsy diso lalan'izy. Mety misy aminareo eto raha lasana bavy ao anatin'izany zavatra resako zany. Ny hafanao mety mahery teny aminao mihitsy. Mety mamanao niteraka anao, mety papanao niteraka anao, mety prêtre-po aminao. Mahery mihitsy ny teniny satria ny olona aingana amin'ny olona ny miresaka sy mitsara sy miteny arak'izay hitany. Fa ny fonao amboaro, ny fonao amboaro, ny vavanao ampangina. Raha misy ranomaso alatsaka ka te tomany ianao, mitomany eo atongotry ny tompo. Tomany eo atongotry ny tompo. Anao iny mpanao salama, ny ranomasoko ny fiako andro aman'alina amin'ny olona milaza hoe aiza i Andriamanitra ao. Satria nisy fotoana koa toa tsy hita eo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra. Toa tsy hita eo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra. Eo ihany Andriamanitra fa sitrany ny amola volana ny zanany, sitrany nitonana ny zanany ao anatina fanamboarana. Raha lasy anabavy teteny aminao tsy teboka farany io zavatra iainanao io, tsy point final io zavatra iainanao io. Misy natao point d'exclamation, misy ny tsoraka, misy ny baraingo, misy ny teboka, misy ny faingo. Amen ve? Satria tantara io fiainanao io.
Amina tantara misy faingo, misy teboka roa fa ilaza zavatra vitsivitsy. Misy ny tsoraka manambara fietsem-po, misy ny baraingo manambara fanontaniana, misy ny teboka manambara fiatona, fijanonana, ary misy ny teboka famaranana. Dia ilaza aminao tsy mbola tapitra ny tantaranao, tsy mbola any amin'ny pejy farany misy ny tantaranao, zao misy ianao zao. Tsy mbola any amin'ny takelaka farany misy ny tantaranao, zao fiainanao zao. Mety chapitre mampiororo ny vakin'ny olona eo aminao zao, fa dia ilaza aminao mbola misy chapitre hafa, mbola misy chapitre manaraka, tsy mbola ny vakin'ny chapitre manaraka. Dia ilaza aminao efa vita ao anatin'ny horonam-boky anankiray ny tantaranao. O Jesosy tao amin'ny horonam-boky ny nanoratana mba hanao ny sitraponao Andriamanitra. Amen. Jesosy ny auteur, izy ny mpanoratra an'izany boky izany, izy ny nanoratra ny fiainanao raha lasana bavy malala. Mety mandalo faingo ny sasany zao miaty kely fa mitoy eo. Mety mandalo tsoraka ny sasany zao ao anatina zavatra mampiorory mampatahotra. Mety eo amina baraingo ny misy anao, ahoana misy izy ty. Mety eo amina teboka roa fa misy karazany zavatra maro tany sain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza matahotra. Izao tontolo izao tsy maintsy miresaka. Ny namanao tsy maintsy miresaka. Zay mahafantaranao tsy maintsy miresaka. Tsy azonao tapenana ny vavany. Fa zao ny zavatra fantatro, raha mbola hiaraka amin' Jesosy ianao, raha mbola ho azoninao ny tanan' Jesosy, raha mbola hanamasy ny tena, raha mbola hitoetra ao amin'ny Tompo, raha mbola hangataka amin'Andriamanitra foana Tompo, azony hiaraka aminao ao. Raha mbola hitady ny tavan'Andriamanitra ianao, reo olona ny ome anao sy ny resaka anao reo, ilobava ijoro vavolombelona mihitsy hoe tena hoe mety any ty fivavahanao ty, tena hitako hoe mety aminao ihany izy tika, mety aminao ihany izy tika, za mety ho avy anaraka anao ihany. Tsy fampahirezana ihany zany, fa ny marina ny lazaiko anao raha lasana bavy malala, satria reko zao, fa maro loatra ny vavan'ny olona amin'ny fiainanao, maro loatra ny vavan'ny olona amin'ny fiainanao, ary maro aminareo reo mitomany amin'ny vavan'ny olona eo amin'ny fiainanao. Dia teny aminao tadiavy ny Andriamanitra ao, tadiavy ny Andriamanitra ao, amasino ny tenanao, amarino ny lalanao. Hoy Joba, raha za dia fantako fa velona ny mpanavotra. Halleluja. Na dia hamono ahy aza izy ozy, za mbola hanantena azy ihany, kanefa kosa hanamarina ny lalako eo anatrehany ao. Androany ny zavatra tian'Andriamanitra ataonao, amarino eo anatrehany ny lalanao. Satria maro amin'ny fiainantsika ohatra ny tady totongany, ohatra ny tady mankany anaty lavaka, ohatra ny tady hoe tsy fantatra zany hoe aizany afarany ty. Zao ny solution androany, zao ny vahaolana androany. Amarino eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainanao, amarino ny lalanao. Dinio tsara ny fonao, madio ve ny fonao, mahitsy ve ny fonao, marina ve ny fonao, fa ny fonao nijeren'Andriamanitra. Alleluia. Mila eo amin'ny teniboatra eo izy, mahita n'Andriamanitra ndray an-tanana, to mahita n'Andriamanitra manadio azy ao. Misy lambana zanany maro, lambana pino maro, diovony, kosehiny, fiazany, dia misy loto miraraka amin'ny tany mihitsy, topasany rano ray. Tenin'Andriamanitra ny rano anopasana azy, tenin'Andriamanitra zay renao androany manadio anao raha lasana bavy malala. Misy efa tavela ao anatin'io fazarany ratsy, efa tanatina volana maro, taona maro, efa miraikitra pisaka aminy, efa maimbo fahotana mihitsy. Fa Andriamanitra androany tahaka n'ilay iray, rehefa niverina tamin'ilay zanaka, feno fofona kisoa ny akanjony, na ikely lany ny arenany rainy, fa rehefa nodiny sainy ka niverina tamin'ny dadana, tsy namparikoriko azy ny fofony akanjony zanany, fa izy mbola maloto iny mihitsy ny nofihiny, izy mbola feno fofona kisoa iny mihitsy ny nofihiny sady noroany. Mahita ny Jesosy amina ny zanany androany. Misy rahalahy manana destiny ambony be eto, misy anabavy manana destiny ambony be eto, fa miainao anaty fahadalana, miainao anaty fahotana, miainao anaty fahazaran-dratsy, afangarony izao tontolo izao sy ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Fa Jesosy miandry ianao zao, mbola miandry ianao Jesosy. Ozo ny fanahy masina, tsy ilay vehivavy Samaritana no nandeha nitady an'i Jesosy,
fa i Jesosy no niandry azy teo amin'ny lavaka fantsakana. Zay manaprofo fa tianao izy. Miandry ianao Jesosy. Miandry ianao Jesosy. Raha tsy verina ianao dia tahaka an'ilay vehivavy io efa nanambady-ndimy nefa tsy mbola vadiny ilay tao. Ary raha tsy niverina izy tamin'iny mety mbola nambady neniny, impito, imbalo, ary reraky ny antsaka rano fa tsy mety ho afaka hetaheta. Raha mbola ho tohizanao ilay fiainanao iny, ilay enao sy Jesosy no mahita anazy iny, dia mbola hitohy foana iny mpanina iny, ary mety ho raraka, mety ho potika, mety ho rava, mety tsy azo arenina intsony. Fa eto Jesosy miandry anao zao. Eto Jesosy miandry anao zao. Mazava be ato anatiko ato. Fa tsy olana amin'ny tompo no hita. Raha ny délivrance dia efa mahery vaika. Raha ny ositra dia efa mahery vaika. Ny voninahitra dia mahery vaika. Fa izy tompo hoe hoentinay izany olonao. Za manomana hafatra foana. Anity ny herinandro nanomana hafatra. Fa ninina hafatra zay voaomako, vitako, noty ao anatin'ny bloc notiko mbola manontany foana hoe hoentinay izany olonao. Fa anao dia nisaiko amin'ny mapastera no nanomana an'ity. Satria tsy mahita zay tondrana ny olonao aho. Hoentinay izany olonao. Reko teo. Hoentiny amin'ny fahadiovana ianao. Hoentiny amin'ny fahamasinana ianao. Hoentiny amin'ny fahamarinana ianao. Hoentiny amin'ny fatahorana anazy ianao. Fa Andriamanitra anao zavatra lehibe sy goavana. Izy fijoroana vavolombelona madio atoato. Izy fijoroana vavolombelona masina atoato. Vokatry ny fatahorana ho an'ny tompo dia isy lalana sokafana. Amen, 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 amen. Izay ny anjelin'i Jehovah mitompo manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Raha hita fatahorana n'Andriamanitra ao anatinao izy sy eo amin'ny fiainanao, dia hita karazana sécurité andidina anao hiaro ny fiainanao. Alefa ny olona ny mosavy fa misy sécurité ao miaro anao. Ataony olona ny altara na olona vonoina atao sorona aza misy sécurité miaro anao. Niantso anay pasteur Olivier fa nisy namosava ry zareo tany Atsirabe. Nisy devolon-droahana tany. Areo devolon-droahana reo betsaka ny zavatra nitenen'ireo devoly ireo. Etafina inareo mivady, pitena inareo mivady. Ary zay koa hoany amin'ny pasteur Isidore nareo papa Isidore nareo hoany koa zay. Ary ny fanatitra natao amin'iny, sorona natao tamin'iny, tsotra ny natao taminareo fa zazamena no vonoina. Zay zany ny ataony olonany no amelezana anahy, amelezana ny mivady, zazamena vonoina. Zay ny ataonay amin'iny. Nareo tsy avelanay tavavoaka. Fa zao ny zavatra fantatro. Rehefa matahotra n'Andriamanitra ianao, misy sécurité ianao. Vonoy izay vonoina any ambadika any, fa sady fotoana very arena lany. Raha misy fatahorana n'Andriamanitra ianao, tsy hitanao akory zany. Fa misy sécurité manodidina anao. Misy sécurité manodidina anao. Ary tsy PDG eto ambonin'ny tany lehibe an'ireo sécurité reo na manome karaman'ireo. Fa ny mpanjaka, ny mpanjaka, ny tompo Jesosy Kristy, ilay tompon'izao rehetrarehetra zao, zany maniraka an'ireo anjely ireo. Ny amenna anao tsy resy lahatra tsara. Fatahorana n'Andriamanitra, fatahorana n'Andriamanitra. Fa le fasy zay alefa any ambadika, na ompy firy ho vonoina, na odry firy ho vonoina, na olona mihitsy aza atao sorony, rehefa eo ny fatahorana n'Andriamanitra, i sécurité eo. Ny Andriamanitra hitanao. Hoy ny Baiboly endreny zavatsoa voarakitra ho an'izay matahotra anao. Zay manana fatahorana n'Andriamanitra misy zavatsoa natao azy. Hifaly amin'ny zavatra tsy ny sasaranao ianao. Hisipaka zay tsy tatra ny volanao ianao. Fa Andriamanitra mitahy io Andriamanitra io. Andriamanitra manangana io Andriamanitra io. Andriamanitra manao zavatra io Andriamanitra io. Fa izao ilaozy ny fiainanao teo aloha. Ilaozy ny adalanao. Halleluja. Lay vehivavy tao anatin'ny Baiboly reraky ny fanarakarana an'izao karazan-dehilahy rehetrarehetra zao, ary luxe ny fiainana, confortable mihitsy izy noho ireo vola azo tamin'ireo karazan-dehilahy ireo ny hafarana dia hanana fiainana vaovao, leo ny fiainana teo aloha. Ozy hoe ataoko izay ahitako an'i Jesosy. Fa araky ny reko zay mihaona amin'iny lehilahy iny ka vonona nanaraka azy, miova ny fiainany, miova ny fiainany.
Jesosy manova ny fiainana raha lasana vavy. Oh Jesosy manova ny fiainana. Jesosy manova ny fiainana. Miova ny fiainanao rehefa tafahoana aminy ianao. Nanova ny fiainako Jesosy afaka manova anao. Nanova ny fiainako Jesosy afaka manova anao. Alléluia. Areoka isy hafanam-po tsy azo ampanginina ao anatinao. Isy firetana tsy azo atao nininina ao anatinao. Isy hafanana tsy azo sakanana ao anatinao. Isy finiavana tsy azo finoana ao anatinao ao. Hitany vadinao miariary fa tia amin'ny Jesosy ianao. Hitany ray aman-drenao miariary fa tia amin'ny Jesosy ianao. Hitany lehibenao ampiasana fa tia amin'ny Jesosy ianao. Hitany fiarahamonina fa tia amin'ny Jesosy ianao. Fantatry ny zanakao fa tia amin'ny Jesosy ianao. Miariary eo anatrehanao fa olon'ny Jesosy ianao. Tia amin'ny Jesosy ianao. Mankamamy amin'ny Jesosy ianao. Miankoka amin'ny Jesosy ianao. Adorateur, adoratrice, miankoka amin'ny Jesosy. Ny fonao miankoka aminy. Sitraponao miankoka aminy. Fanirinao miankoka aminy. Filanao miankoka aminy. Tsisy ena maso amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Naiza Jesosy ny eo amin'ny fiainanao. Jesosy amin'ny fitondrantenanao. Jesosy amin'ny zavatra ataonao. Naiza miavaka ianao naiza. Miavaka any ampiasana, miavaka any an-dalana, miavaka ao an-trano, amin'ny fivoriam-pianakaviana. Tsy manao ny fanaony reo ianao. Hafa ny langazinao, hafa ny fihinanao, hafa ny fisotronao, hafa ny fihetsikao, hafa ianao. Tsy kristianina misadapta. Hoe miaraka amin'izao tontolo izao za io, dia aleo mba izao tontolo izao kely indray, fa rehefa vita ty, aleo fiainako foana ny fiainako. Tsy zany. Tsy kristianina misadapta. Fa fantatra foana ianao hoe kristianina naiza misy ianao. Kristianina ianao manoloana ny olona hafa finoana. Kristianina ianao manoloana ny olona hafa fiangonana aminao. Mety manana ny fanaony, fa ianao tsy fanaona fiangonana ny fanaonao, fa fanaony zanak'Andriamanitra. Mety tsara an'ireo ianao fa nga ianao rerinao mivavaka. Tsy zao mivavaka fa misotro an'ity. Tsy zao mivavaka fa manao an'ity. Tsy zao mivavaka fa maninona zao zay miteny an'izany sy manao an'izany. An'zareo zany izy. Fa ianao afenao raha lasana vavy malala. Hitanao tsy fombiazana ihany no iananao, fa tafita miaraka amin'ny Jesosy. Ilay vehivavy dia hiova fiainana. Reny fatao an-tranona mpitondra fivavahana, atao an-tranona mpivavaka be anankiray, fariseho anankiray ny Jesosy, fa tsy nandrasany voaka ao satria mety ho fatiny etaetany mandra-pivoahan'i Jesosy ao. Ny tsara vao misy etaeta ao anatinao dia mivavaha. Matory ianao amin'ny alina vao mangetaeta tonga dia mila ambony fandrina. Fa za miandro maraina hoe za isaka amin'ny 5 maraina vao mivavaka, nefa amin'ny 2 maraina renao hoe zany misy etaeta miboboka, mila teo ianao. Fa Jesosy te hitarika anao io. Jesosy tsy hanongo ny sofinao io foazy. Nandodona ambony ondanao foazy. Fa ny fanahiny no mibitsika ao anatinao, misy etaeta miboboka. Zay no hoe miaraka amin'ny Jesosy. Vao renao hoe zany misy famangina, mela teo. Io ondan'io eo foana. Io fandriana io hitanao foana. Fa Jesosy namangy anao tsy eo foana. Iny no hoe visitation. Mamangy izy, foazy, fa za iresaka aminao. Foaza, fa za te heno anao. Tonga dia mela teo. Halleluja. Raha eo ianao tsy miala, tsy hainao tsony iny taraiky ianao. Satria Jesosy te hitondra anao. Zay ilay miara mandeha amin'ny Jesosy. Mamangy anao zay amin'ny fotoana tsy eritreretinao. Halleluja. Tsangana vetivety amin'ny tenena Jesosy io. Tenena amin'ny Jesosy. Tenena amin'ny Jesosy hoe Tompo, rehefa isaky ny mandray anao dia hoganaiky zay teneninao, zay tondranao sangato ny tananao. Za mivavaka aloha amin'izao. Jesosy eno izany feoiko izany
et nous arrivons cuisare famille wana miki wana malalo Deus alifuku izane So